Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'izao fotoana izao manaraka an'ity toroteny fampianarana ity miomana eona amin'Andriamanitra ao. Isaorana ny tompo izay manome tompon'andro antsika ary noho ny fahasoavany any mbola mahatozao antsika tsirairay avy. Ka n'aiza n'aiza andraisanao an'izao fizarana izao na manahoana na manahoana zavatra iainana dia tsaroa fa Jesosy Kristy dia mahatoky ary fitiavana izy mitahiry antsika tsirairay avy hatramin'ny farany eo aminy. Ary ty fizarana ity dia tena tiana apetraka amintsika hoe ny zavatra tiany tompo ambara ho antsika izay efa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo dia misy tenin'Andriamanitra izay milaza hoe miadia ny hatsara ny finoana. Ary ao anatin'izay hoe miadia ny hatsara ny finoana izay ny zavatra apetraky ny tompo amintsika mantsy dia zao satria zahana toetra ny finoana zany. Zahana toetra ny finoana. Rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy zany dia tsarovy fa misy zay tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 1:20 any hoe raha vao tsy ampy finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Ny fiarahantsika amin'ny Jesosy Kristy zany dia finoana ny fiatombohany, dia finoana ny eny an-dalana, dia finoana ny fiafarana. Rehefa nino an'i Jesosy tompo ianao dia nahazo ny famonjena. Ary rehefa mandeha ianao eny am-pandehanana miaraka amin'ny tompo eo ny ady, ny fitsapana, ny fizahan-toetra efa zavatra napetraky ny tompo ho an'ny mpianany ireny. Zavatra efa napetraky ny tompo ho an'ny zanak'Andriamanitra izay ary izay ny tiana ampaherezana antsika androany hoe manoloana izay fizahan-toetra, manoloana izay ady sy ny fitsapana rehetrarehetra dia fantaro fa tsy hahafaty ny anaovan'ny tompo amin'izany fa ampiorina sy ampitoetra antsika tsirairay avy mba iorina. Tenin'Andriamanitra dia milaza atao amin'ny Petera voalohany 2:2 hoe izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba iorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Iorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra irery ihany. Ary zay ny zavatra tena tian'ny tompo takino. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny zavatra rehetrarehetra miovaova daholo. Fa ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Jesosy Kristy ary dia zay ny tiany hoe ametrahana ny finoana dia ao amin'ny tompo ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Ny teny tena hoe ametrahantsika izao fitoriana izao dia ao amin'ny Petera ihany. Petera voalohany 2:9. Izany no iravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy izany. Averina tsara. Izany no iravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapanahy maro samihafa aza ianareo. Efa misy zavatra anankiroa mifanohatra zany. Miravoravo nareo na dia ao anatin'ny fampalahelovana ary noho ny fizahan-toetra, noho ny fankapanahy maro izay miazo raha tsy maintsy hisy zany ozy izy. Samy hafa aloha izy tsy maintsy hisy zany. Ninantoera mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahan-toetra tamin'ny afo aza dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria nohonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Izay zany zavatra tena apetraka amintsika. Izao vaninandro iainantsika izao dia ataoko hoe tena vaninandro anatin'ny ady. Maro be tsika tsirairay avy tsy ho voatanisa eto daholo ny mandalo ady, fitsapana, fisedrana maro isan-karazany. Sasany ara mety ataoko hoe indraindray tena lasa ametra-panontaniana mihitsy hoe mbola ao amin'ny lalan'Andriamanitra ve za? Mbola amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny misy azy ao? Hoe mbola ao ve ny tompo? Sasany mety hoe mamoy fo, sasany tena hoe mety miempotra mihitsy noho ny fizahan-toetra maro samihafa. Fa zao lazainy tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy koa dia efa niteny any amin'ny filazantsara any hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Zany hoe marina tena tiana apetraka amintsika zany dia zao mandrapatonga Jesosy Kristy any amin'ny ranolanitra ny zavatra tiany tompo takina amintsika tsirairay avy dia ny fianteherantsika aminy. Tsy tiany tompo mihitsy tsika zay lazainy hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Tsy saro-piaro ny tompo zany amin'izay voninahiny zay. Saro-piaro ny tompo fa izy ihany ny tompon'ny finoana sy mpahanefa azy. Izy ihany no tompon'ny hery, izy no tompon'ny fahefana.
zay nivavaka nampiarahana Jesosy Kristy hoe anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny fanjakana sy ny hery, zany hoe ao anatin'le ady sy ny fitsapana de matoki anao fa efa misy lalana hitonan'ny tompo anao amoahany anao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ao anatin'ny ady sy ny fitsapana de matoki anao fa rehetrarehetra eny de anehoan'ny tompo ny voninahiny, anehoan'ny tompo ny voninahiny. Raha tsy misy ny ady tsy hita hoe mpandresy, raha tsy misy ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy tsy hita hoe nanana faharetany. Ary ao amin'ny tonga de tika nampaherezana antsika zany hoe ao anatin'ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra mahazo anao ady mafy mahazo anao de te handray ty tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoby ty hoe sambatra ianao, sambatra ianao. Zao ny voasoratra Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Zava-dehibe zany zay zavatra zay hoe ao anatin'ny ady sy ny fitsapana ny toe-po tokony hipetraka dia ny fahatokinan'i Jesosy. Ny toe-po tokony hipetraka dia ny fahatokinan'i Jesosy. Mila fantatrao fotsiny marina hoe napetraka ny tompo eto amin'izao tontolo zao tsy avelany hipetrapetraka fotsiny, tsy avelany atoritory, tsy avelany varibariana. Ary matetika mantsika zanak'Andriamanitra rehefa milamina be ny fiainana dia rehefa milamina be io dia ohatrany manadinodino an Jesosy ianao. Raha milamina be io dia ohatrany tsisy farisihana ara-panahy ianao sy tsisy zotom-po ara-panahy. Fa ataon'ny tompo misy ny rehetrarehetra eny mba tonga atsika hifikitra aminy ary ahafahana ara-panahy. Zavatra nisy nge tamin'ny tamin'ny fiangonana zay voaniforona tamin'ny latsahan'ny fanamasina, ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny ray toerany reo de namaky ny mofo de niaraka niompona de zay nampatanjaka sy nahazoany hery. Fa nisy fotoana reo ohatrany hoe niaraka nijanona teo foana nefa ny ten'Andriamanitra de miteny hoe mandehana n'izao tontolo zao mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra de lasa ohatrany somary nisy routine zany sy fitoerana tamin'ny zavatra mahazatra. De nataon'ny tompo nisy ny fanenjehana, nataon'ny tompo nisy ny fizahan-toetra maro isan-karazany natonga ny mpianatra andeha hihetsika ary de niparitaka nanerana zao rehetrarehetra zao. Tsarovy zany hoe ny fizahan-toetra ny finoanao dia mahatsara anao zay ary mahatonga ny tompo omena voninahitra. Zao ny zavatra misy mbola tiako vakiana ihany koa ato amin'ny Tesalonianina voalohany toko 7. Tesalonianina voalohany toko 7 andininy 7 azafady. Mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana zao, fa ny tenanareo malala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Averiko mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana zao, fa ny tenanareo malala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Zany hoe tena ataoko hoe ndraindray tsy tian'ny olona ary tsy tian'ny olona ny andrean'izany hoe fahoriana, fitsapana, fisedrana. Nefa zay ny lalana tian'ny tompo andehanantsika tsirairay avy. Mamitsika mety petabe ny zavatra mahazo antsika, olana arak'asa, olana ara-panambadiana, ny vady tsy mino, vady tsy mitoetra tsara, vady tsy mahatoky, ny any am-piasana be ady sy ny olana, ny fanenjehana ataon'ny olona, ny aretina zay tsy hita hoe sitrana nefa tena hoe ao amin'i Jesosy mbola marary ihany. Jesosy koa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra ary manana ny lalana hitondrana izy ao anatin'izany. Mety misy koa raha tena hoe fahamoizana ny olon-tiana sy ny havana mihitsy ny dao sy ny fahafatesana, fahoriana daholo zany rehetrarehetra zany. Ary eo amin'ny tompo zany manao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izy, fa zao ny tsara fantatsika hoe tsy tapitra eto amin'izao tontolo zao ny fiainantsika, fa mbola misy ao aoriana. Fa tena tiana ampaherezana antsika hoe ny lalana hitondran'ny tompo antsika dia hanamafy orona antsika tsirairay avy. Mbola amafisika any Petera voalohany toko 2 andininy fa 20. Petera voalohany toko 2 andininy fa 20. Fa raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana, raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra dia izany no sitrak'Andriamanitra. Dia jariana vakio tsara ny 1:20. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy koa aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianaranao anareo mba hanarahanareo ny diany. Inona ny dian'i Jesosy Kristy? Betabenga ny nakaly, betabenga tsy tian'i Jesosy, betabenga ny taditora-bato sy hamono azy. Zany hoe nanaraka ny diany dia misy an'izay fahoriana sy ady sy ny fitsapana zay. Zao anefa tsy natao hampiembotra zany,
ary tsy atao imonomonomana, tsy atao anomezantsina an'Andriamanitra, fa tsarovy hoe ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Apetrako tsara, tsy noho ny fahotana akory no hitondrana fahoriana, tsy noho ny hoe tsy fahamarinana nataonao sy ny zavatra tsy araka ny ten'Andriamanitra nataonao no hitondranao fahoriana. Raha zay dia mizaka ny vokatra nataonao ianao. Fa raha ianao mitoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ianao no mitoetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, kanefa mizaka fahoriana ary mandefitra ny amin'izay mety hoe fanenjehana sy zavatra rehetrarehetra, dia zay misitrapon'Andriamanitra ary mizotra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Zao koa ny faharoa, mety misy iteny ianao hoe tena mahatonga anao anatin'izao ady fitsapana rehetrarehetra zao dia ianao miaina ao anaty fahotana, ianao misy zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra hitoeranao sy ny maro samihafa. Fa tsy voatery ho izay, tsy voatery ho izay. Tsarovy ny fiainan'ry Daniel. Daniel zany anie olona nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary noho ny fandehanana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy no nandatsahana azy tao andavaky ny liona, no izy nifikitra tamin'Andriamanitra na rehefa raharaha hoe tsisy mahazo mivavaka amin'ny tsisy mahazo mivavaka intsony amin'Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitry Nebokadnezara, fa izy tsy hitan'ny olona zay hanenjehana sy hitenenana ratsy azy, fa ny hita ny hanenjehana anazy sisa dia izy mbola nivavaka tamin'ny Andriamanitry Abrahama sy Isaka sy Jakoba, le Andriamanitra naharinanitra sy ny tany, nivavaka teo izy zay nahatrarana azy, ary noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana no nandatsahana azy tao andavaky ny liona. Salamy zany koa efa akaiky eo ihany namany Daniel, Sadraka, Mesaka sy Abednego. Noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana no natonga azy natsipy tao anaty laforo mirehitra afo, impito mahery noho ny laforo isan'andro. No izy tsy nanaiky ny ankohaka teo an'ilay sarivongana hoe rehefa maneno ny trompetra, rehefa maneno ny mozika dia miankohaka daholo eo amin'ny sarivongana io. Fa tsy nanaiky an'izay Sadraka sy Mesaka sy Abednego hoe izahay indray dia tsy ankohaka amin'io, fa Andriamanitra ay mahavonjy anay eo. Fa na tsy havonjy anay ary izy zay tsy ankohaka eo. Zay le finoana zany. Ary amin'izao fotoana izao dia mila mijoro amin'izay finoana izay tsika mba ho ankasitrahan'ny tompo ny fiainantsika. Tsy tiany Jesosy Kristy ny compromis, teneny comté frantsay mihitsy hoe ny compromis, ny firaisana tsikobakomba amin'ny ratsy indraindray amin'izao, sady amin'izao tontolo izao, sady ao amin'ny fahamasinana araka ny tenin'Andriamanitra, sady ao amin'ny maizina no sady ao amin'ny mazava, sady ao amin'ny masirasira no ao amin'ny tsy masirasira, sady ao amin'ny marina ao amin'ny tsy marina. Halan'ny tompo zany. Ary zay ny izany toetra ny finoana mba tena hoe ho madio eo anatrehan'ny tompontsika tsirairay avy. Tena tiana ametrahana mihitsy zany hoe ao anatin'ny ady sy ny fitsapana aza miembotra, ao anatin'ny fizahan-toetra aza miembotra, ao anatin'ny zavatra maro mety mahazo, tosana hoe nahoana reny zany mahazo an'izao. Tadidio hiasafa koa dia nisy fotoana ao amin'ny Salamo 7:70 dia tena hoe saiky ny bolasitra ozy izy ary saiky atafotoana raha nahita ny ratsy fanahy ambininy, fa to tsisy fanaintainana amin'ny fahafatesany, to ambininy izy amin'izay ataony, nefa izy dia manao ny ratsy, nefa izy dia tsy mandeha amin'ny marina, nefa izy dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana, kanefa to ambininy izy amin'ny zavatra rehetra ataony. Ao amin'ny Jeremia 2:20 koa dia milaza ohatran'izay, nahoana ozy izy no ambinina ny ratsy fanahy. Fa zao no tiana razaina amintsika, Andriamanitra malala ozy izy, fa ny ratsy fanahy ozy izy dia tsy atoetra eo amin'ny fiangonany marina. Indray mpimaso iny tsy ho hita intsony avy eo, fa isika tsirairay avy aoka hitoetra amin'ny fahamarinana, hitoetra amin'ny fahamasinana, hitoetra amin'ny fampianarana tsisy kilema, hitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary zay le teny Jesosy Kristy tompo hoe ny azo fijaliana dia mila entina isan'andro isan'andro. Misy antony matoy izy ny teny an'izay hoe raha misy te hanaraka aoka izy hitondra ny azo fijaliana isan'andro, aoka izy hanaraka hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Ny fitondrana ny azo fijaliana isan'andro, matoy miteny hoe azo fijaliana izay, misy fijaliana ao, misy fahoriana ao, misy fijaliana ao, misy fahoriana ao. Amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 dia ozy koa ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny fahoriana lehibe no hiditra no hidirana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony zay rehetrarehetra zay dia zao mahatonga antsika hifikitra amin'ny Jesosy irery ihany. Ny antony zay rehetrarehetra zay dia tsy havariana antsika eto amin'ity tany ity. Ny antony zay rehetrarehetra zay dia mahatonga antsika tsy hoe hifikitra amin'ny zavatra noforonina, fa hifikitra amin'ilay mpamorona ary indrindra amin'ilay maty antsangana tamin'ny maty velona namonjy antsika dia Jesosy Kristy no anarany. Ahoana amin'izay ny toe-po zany tokony iainana amin'izany rehetrarehetra zany. Misy fifaliana foana ao anatinao.
zay le lazay ny ten'andriamanitra eto hoe izany no iravoravonareo na dia ampahalelovina vetivety ary nareo tsy fantatrao ve ny tantarany i paoly sy silasy any atramin'ny maizana migadra nono ny fahamarinana ny olona migadra zany ny akamarony angamba tena hoe malokendrika malahelo mitomany fa i paoly silasy noho ny fahamarinana no nampidirana azy ao am-ponja fa mamatonalina amin'ny alina be izy ny manao hira fiderana an'andriamanitra manao hira fiderana manao fankasitrana an'andriamanitra satria fatany zay inony ary fatany fa jesosy kristy mahatahiry azy hatramin'ny farany dia ohatr'izay le hoe izany no iravoravonareo na dia ampahalelovina vetivety ary tia nofo ty a mila ombona mandrakariva eo amin'ny azy fijaliana ary rehefa nombona teo amin'ny azy fijaliana hoe rehefa maty teo amin'ny azy fijaliana jesosy mba tsy hanaovantsika ny sitrapony nofo intsony fa hanaovantsika ny sitrapony jesosy kristy fandehanana araka ny fanahy mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izy hoy izao indray mifalia zay no targetra izay ny fomba iainana mifaly amin'ny fanantenana satria nahoana na hoe lanao aingana anafaka anao jesosy na hoe lanao aingana tahiry anao jesosy ary manana lalana hitondrananao izy ary ny fotoana farany ozy izy a dia hoy ny voalaza hoe mandray ny antony finoanareo a dia ny famonjena ny fanahy tsy eto tany ny fiainantsika hoy ny ten'andriamanitra ampalailovina vetivety io raha oharina amin'ny mandrakizay tia nampaherezana anao zany vetivety io raha oharina mandrakizay tadidio koa ny fiainany abakoka roy na dia tsy mamotsina aza ny aviavy na dia mandiso fanantenana ary ny oliva na dia vonoana aza ny ondry eo ambala na dia tsisy omby ary ao ampahatra dia ahoana ny nataony nefa izao dia mbola hifaly amin'iza hifaly amin'i Jehova any zany le tena loharano ny famonjena any zany le tena loharano ny fifaliana ao am' Jesosy Kristy le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay aroy ny nambarany abakoka hoe Jehova tompo ny tanjako any koa le izy hoe Jehova tompo ny tanjako any zany fa tsy any amin'ny resaka compte bancaire misy volana tsy any amin'ny resaka fanorenana eto tany tsy any amin'ny resaka vola aman-karena hoy ny ten'andriamanitra fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny vola fotsy sy ny volamena ianao io zany zay manana an Jesosy Kristy manana zavatra tsara lavitra noho ny volamena sy ny vola fotsy ianao dia tsy inona fa ny finoanao an Jesosy Kristy tsara lavitra noho ny vola fotsy sy ny volamena harenane zany zava-dehibe ine zany ary zay tena hoe tenin'andriamanitra zany mipetraka ao anatsika hoe sarobidy io finoana napetraky ny tompo ao anatsika io sarobidy io finoana an Jesosy Kristy irery any iray ny finoana Jesosy no ambara aminao averika any hoe ty fandarany ty a ty fitoriany ty a anambarana aminao hoe ho avy Jesosy eny amin'nyrao lanitra raha tsy mibebaka ianao a tsy hiditra ny fanjakany lanitra raha tsy miala ny fahotana ianao tsy hiditra ny fanjakany lanitra raha tsy mifonany amin'ny fahotana rehetra ianao tsy hiditra ny fanjakany lanitra ary ny finoanao an Jesosy ka mahatonga anao azo ny famelan-keloka dia mahatonga anao a ho zanak'Andriamanitra izao io finoana io amin'izay dia zahatoetra eny am-pandehanana rehetrarehetra eny ka tena hoe tia nampahirezana antsika anatin'izany hoe tsy resaka vola aman-kareny ty fitoriany ty tsy resaka fanambarana olona ty na toko-pivavahana na trano fivavahana fa resaka fanambarana an'le fiainana dia Jesosy Kristy miona aminy ianao mahazo famelan-keloka mahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny fitsapana sy ny fahoriana sy ny ady ianao tsaroa fa efa zay ny lalana fa Jesosy hanafaka anao amin'izany rehetrarehetra zany Jehova tompo ny tanjako manao ny tongotro toy ny andiera-vavy izy mampandeha amin'ny avonako izy izany hoe tia napetraka aminao zany dia zao mivavaha mandrakariva mivavaha ao anatin'ny ady ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny fizahan-toetra mba hanomezan'ny tompo hery anao hoy ny ten'andriamanitra hoe vavaha mba hahery anareo faharoa vakio mandrakariva ty tenin'andriamanitra ty baiboly ty fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary tenin'andriamanitra ty a no manintsy manamarina manamasina ary manome hery ho anao mba hijoroanao anatin'izany rehetrarehetra zany matokia an Jesosy amin'ny fonao rehetra ny fiainanao ray manontolo ary fenoy fiderana ny fiainanao ianao irery ao an-tokantrano amin'izay toerana misy ianao malalaka ianao olonafaka ianao manana ny fanahy Jesosy Kristy ianao tempolo ny fanamasina ianao trano fanahy ianao ary tia ny tompo diovina mandrakariva ianao tia ny tompo izahatoetra mandrakariva ianao ka aza atao mahataitra ozy izy aza atao mahagaga ozy izy fa miravoravo na dapahalelovina vetivety ary fa tsara lavitra no ny vola fotsy sy ny volamena ny finoana ao anatinao zahantoetra io ary ny finoanao dia hitoetra ao amin'i Jesosy hiankina amin'i Jesosy ary ny valin'izay finoanao zay a dia ny atonga anao a andray ny famonjena ny fanahy farany dia zao hoy Jesosy Simona hitako satana ozy izy a ny kororokana mihitsy nitady anao
ary tena hoe nyreklame anao tamiko hoe toti ho anao ipetery io vonoky sy ny sisa fa hoy jesosy hoe za nyvavaka ao anao mba tsy ho faty ny fononao i jesosy ny mivavaka ao anao ihany koa jesosy hoy izy voalaza romanina toko favalo hoe mifona antsika akavanandray jesosy le mpanalalana jesosy mitahiry antsika hatramin'ny farany ary tsisy marombaka an'izay oampelantanany fa ho katoky azy hatramin'ny farany ianao fa zay matra hatramin'ny farany a no vonjena ho any jesosy any voninahitra aoka samy atoky hatramin'ny farany a mahereza mandrakariva ho aminao ny fiadanana sy ny fitsarana amen